Andala-pitadiavana toerana amindrana ireo mpivarotra ao anivon'ny tsenan'ny Bagdad 67 hectares amin'izao fotoana izao. Tompona ndraikitra anivon'ny commune Antananarivo renivohitra io moa no isan'ny marian'ny secrétaire général commune nandritra ny fiainana tamponao gazety tamin'ny tendrondroan'ny ity nambarany moa fa tany nindramina tamin'ny orinasa Jovena ity tany ity ary tsy maintsy ala ireto mpivarotra ireto. Momba ny tsenan'ny Bagdad ny tany zany dia tian'ny commune ary ny tany tsy namidin'ny commune, tsy mivarotra ny tany io mihitsy ny commune fa io tany io dia an'ny Jovena izay efa ela nazavony azy fa ny commune dia mihindrana miangavy hoe ny mpivarotra amoron-dalana fa teny amin'ny sisiny teny manjam-pangalan'ny tompony amin'ny tany dia andao aloha ampidina ato amin'ny tsenan'ny Bagdad fa rehefa ilay tompony tany dia mialaotsika mitady toerana hafa izay dia tonga ny fotoana 2013 nangatahany tompony tany hoe ilainy amin'izay ny tany dia ny commune zany dia mitady vahaolana hoe andao hitady toeran-kafa hifindrana fa ilainy tompony tany dia ilay mpivarotra moa zany dia misy lasany zezily io izay tsy hiala intsony fa ataovy izay ataonareo raha nome ohatsy tsika dia nareo mpanao gazety reto raha ohatra avy eo nareo manana trano zao ohatsy ka avy ny orana dia misy olona hoe zareo zay mba hialika atao aminareo no fa avy ny orana rehefa mialika ao tsika fa avy ny orana rehefa mitsahatra ve ny orana hiteny tsika zay tsy hiala ato intsony fa ataovy izay ataonareo ka mahitanareo mpivarotra zay fa izay commune fitantanan'ny commune izay mitantana tanàna Antananarivo dia vonona iaraka mpivarotra ifanampy mitady vahaolana hoe ifindrahoay tsika hitady toerana hoe ary indray tsika no andeha izay efa eo ampifanaovana zany ny commune amin'izao fotoana izao ary tsy maka vola na ariary amin'ny mpivarotra amin'izao toerana ifindrana ka eno fa misy ny olona izay maka vola amin'ireo mpivarotra hoe mitady hevitra efa andamina hakana vola izonona ny tany io dia tsy tompona ndraikitra ny commune amin'izay maka vola sy izay manome vola fa ny commune dia vonona hitady vahaolana miaraka amin'ny mpivarotra ka afaka mifantona mpivarotra hitady ny vahaolana hoe aiza no ifindrana efa eo andalana karakara zany ny commune ka mahitana mpivarotra ifampiresaka amin'ny commune hoe inona ny marimaritra izay